Andro hafa mihitsy riavana ny andro androany zay nehoana fa tsara Andriamanitra. Androany dia reto groupe artistique évangélique lalam-baovao Santa Fe avy eto amin'ny FPVM 67 hectares no miaraka amintsika rehetra ny tokantrano any. Sika eto Madagasikara ihany fa ianareo havana rehetra hatra ny ampitan-dranomasina any ary dia araka ianoko tsika hijery anandratra koa zany fahatsaran'Andriamanitra zany fa lehibe ny tompontsika mendrika no membonahitra izy. Misy fomba hafa mihitsy zay aseho an'ireto zanatsika reto androany, ny fomba hahafahana manambara fa tsara ny tompo, fomba fitoriana filazantsara amin'ny endrika kanto, zany moa ny maha groupe artistique évangélique azy ka mino fa na dia mandalo fotoan-tsarotra sika zao dia hafana mihitsy ny finoantsika, ny fanandratantsika sy ny fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Andeha hitsangantsika rehetra aloha hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ianao any tokantrano any, hita ny tompony misy anao any, anangatanantsika rehetrarehetra fa masina ny tompontsika. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra. Alleluia! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endrika ny voninahitra ny tany rehetra. Amen. Na dia mandalo ady sarotra sika tadidio fa zao ady lalovantsika zao fahasarotana hitondran'Andriamanitra antsika zao hamoahana antsika kosa ivoaka amin'ny fitahina mahatretrika ny tononkira fanevantsika ny manao hoe efa niaritra ny fitsapana ony sy ny fisedrana mahamay dia ireo lalatsarotra nombana vita ihany izay. Azo metahotra ianao fa na mandalo ady asika tsy maintsy vity dia ady fa mpandresika miaraka amin'ny tompo. Dahoary miara manatra tanantsika, miara manofa hofatanantsika miaraka aminay ny tokantrano anareo rehetrarehetra. Iro la lanzaro, ciao, bana, vita
miainga mafy ny tompontsika fa mendrika ny membonahitra ny tompon'andriamanitsika fa lehibe indrindra izy zao mantsengery havany ny mahazanak'andriamanitra atsika dia nanomezany fanahany hitoetra ato anatintsika tadidio fa tia tenatsika tia ny tempolin'andriamanitra tian'andriamanitra hitoerana mba sitraka indrindra mandalo any aminao any Jesosy hikasika ny fonao anay izy nitononkiratsika ny milaza hoe tompo ka sy ondray aza ny fonay dia arotsay aminay ny fanahy dia ny fanahy masonao toy ny tamin'ny Pentekosta tompo hovaindray ny fiainanay dia rahantsika manaraka sy miventy zany iry zany Andriamanitra ny fonao faramalaiky ianao hiatranao aminao izy ka hitotra fiainana be dia be izy fiainana vaovao anao fanahy masina ianao no mahamasina anay rehetra na
eto amin'ity sehatra fiangonana zay angano zao fanomezam-boninahitra zao na ny mitokantrano rehetra mandray sy mahita ny sary sy ny feo tongava mamangianay dia kasio ny fonay ry tompo mba hiteraka fiainana vaovao anay indray zao fotoana zao etsika zao seho atao eto zao isehon'ny fahasaranao rehetra ny anaranao Jesosy ambony anarana rehetra no ankatana izany amen. Manareo ny tokantrano na eo ampisanganana ianareo na eo ampipetrahana hiaraka foantsika ny ainanena tany no mety mampisaraka atsika fa marina ny tenin'ny apôstôly hoe isika na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'ny tompo ary ny fanahin'Andriamanitra mahazanak'Andriamanitra mba hampiray antsika io no miteny amintsika kokoa fantatro fa ao anatin'izao vanim-potoan-tsavotro zao be mbola mety lazolazon'ny aretina fa ny soratra masina miteny amintsika hoe aoka zay kely ery ikaka hiteny hoe mahery aho fa ny tompontsika ny mahery fa na inona na inona mety tapina sakana ataon'ny devoly Jesosy sika kosa re olona efa nanokatra ny lanitra izy ny lalana tokana anaraka n'izany iry zany tsika zay mahafalo ny fonao ao ampisanganana ny eo ampipetrahana eo afaka manofa hofatanana ianao manetsika ny vatanao ampamotinana kosa ho an'Andriamanitra ka natapinaza ny lalana avy any avaratra hony tapinaza ny lalana avy any atsimo na dia manao zay ho afa ny aza ny devoly Jesosy nay kosa manokatra lalana avy any ambony niantsan'izany tsika rehetra. Natapinaza ni lalana gana timu Nande manao zay wafanyazani devuri Jesosy nay manokatra lalana gana ambony Natapinaza ni lalana gana defana Natapinaza ni lalana gana tsinanana Matukiza titsisya taurana yakuri Jesosy nay manokatra lalana gana ambony Mevoninahitra fotsiny Andriamanitra dia ho hitanao nikasika ny tanany any amin'ny fahatsarany rehetra aminao amin'ity takarivany andro voalohany amin'ny herinandro ity na manao zay ho afany aza ny devoly manana ny tompontsika izy no mampandresy antsika mamoaka antsika amin'ny lalany sarotra rehetra natapinaza ny lalana avy any avaratra natapinaza ny Nante manao zay wafany aza ny devoly Nante manao zay wafany aza ny
fez o rei dos mancha me fez ao rei e tizau se joga mata gaciaga tauna mina Ismo de mancha fez o rei dos Ismo de mancha me fez ao rei e tizau se joga mata gaciaga tauna mina Izy ne no membonahitra satria izy tokoa ny aviny zao zavatra rehetra zao a izy no miazo anazy a dia izy koa ny antony a hanome voninahitra azy isika voninahitra ny eo an'Andriamanitra ny amin'ny avo indrindra Alleluia masina 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 Jehova tompony maro endrika ny voninahiny tany rehetra amen ao anatin'izao tapany voalohany ny seho an-tsehatra fanehoana ny kanto aseho an'ireto zanantsika reto a dia fiankohofana aloha ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra zany no ataontsika ho zava-dehibe dia zao na izay aty ambony sehatra ety tsy misy tongony moa ny fitaovam-pitenenana na ny micro itenenanay dia afaka mandohalika zay dia manasa anareo koa zay a mandritra ny nisany andininy amin'ity rety a andao andohalikitsika rehetra mba ho marina amintsika ny tenin'ny soratra masina hoe mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolehan'ny lohalika rehetra na ny any an-danitra na ny ety an-tany na ny any ambanin'ny tany ary ny lela rehetra ho ny soratra masina no anaiky fa Jesosy no Kristy tompo ho zanak'Andriamanitra velona tompo ny herinao mihoatra noho zao rehetra zao ka ny famindramponao manerana ny tany tsisy azo oharina amin'ny fahatsaranao ary ho mandrakizay ny fiandriananao rehefa tonga amin'isany andinina dia ndeha hiaraka andohalika avokoa tsika rehetra hanamarina n'izany teny fikasan'Andriamanitra zany Say
tsara ianao andriamanitra ianao asinay ianao omeny voninahitra ianao fa ianao ny tompon'izany ary efa nomenao ny zanak'ondry ilay mitoetra ao an-tanakavananao ary efa nisaronanao famindrampozy voninahitra koa zay tamin'ny fanahinao izay nanasivana tompoka sainanay rehetra tompo ankasitrao zao fiderana sy fanomezam-boninahitra anao zao ny anaran'i Jesosy misaotra ry tompo misaotra indrindra amen. Afaka mitsangana isika rehetra na ety an-tsehatra na ny tokantrano any araka ny nambaratra amin'ny voalohany moa hoe seho hafa mihitsy hanehoana fa tsara ny andriamanitsika zany no manreto zanakitsika reto ka dia isy soradia anankiray angahaloha hanehoana ny fahatsaran'ny fanahy masina dia ho arahantsika izay.
Andriamanitra eo an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina. Masina Jehova tompony maro, enky amin'ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ary vokisako faela velona izy, ka asehoko aminy famonjena. Tu que grazie,
loza re olona loza ray loza roa loza telo endoza ny tany hitatsika tamin'ny sehoana sehoan'ny zanantsika teo a na ny adi-tsaina na ny tsy fahonoana tena na ny fidoroana sy ny fofoana na ny fijangatsangana na ny karazana aretina maro samihafa endoza re olona ny tany ary nazo zavatra iainantsika ety ambany masoandro amin'ny vanim-potoana avelomantsika izao azy a samy meritreritra fa izao rehefa eo Jesosy afa ihany ho an'ny tompo hoe afa ihany ny tompo le feokira tamin'ny voalohany teo naneo tamintsika hoe ay teo foany Kristy na inona na inona loza mitranga na inona na inona mety ho fahalemena mamatotra anao raiso Jesosy izy no lalana tokana vahaolana amin'izay mety olana rehetra mitambesatra amin'ny fiainanao tazantsika teo sitrana ny malemy nahiratra ny jamba nitondra ny aretintsika rehetra izy ary nivesatra ny fahoritsika ho ny voalaza ny soratra masina androany koa raha manaiky ianao a eteo amin'i Jesosy ny entanao rehetra dia matoky azy marina aminao izany teny fikasana izany Covid-19 zao no mampangovotra sy mampangoroorina ety ambany masoandro fa za miteny aminao raha ny zanaka ny manafaka anareo izy no niteny an'izany ary mampatsiaro izany ho voninahitry ny anarany aho dia ho afaka tokoa ianareo andramo izaho fa tsara ny tompontsika tsara zany andro zany ny foko omenan'i Jesosy eny re wow nomeny Jesosy fo tsara be a tena sambatra be a zany wow ny fonao omeo ana ny foko efa nomeko an'i Jesosy andasikely ary isa roa forma be a bokony be a ahoany ny fonao omeo ana hoany foko efa nomeko an'i Jesosy dasoara-piko kely tanao eo isay roa ntea mampibe mihitsy ianao tika fa inona ary fahoana tsy azoko ahoana ny fonao omeo ana dia hoentiko mitaingina moto ny foko efa nomeko an'i Jesosy andalo ianao mandeha fa maka rentsofina beka inona ary zany inona re zany inona ary zay vao hitako marina voninkazo zay marina ka isa roa
telo. Ny fonao omeo ana dia mekonty. Rozy menamena le voninkazo tena tiako be mihitsy. Aiza. Okaloha. Ay, eny are. Tia, dia tandremo tsara iny foko iny Oay. Raha malemilemy be zany. Oay. Avy mipetra eto avy eto anao. Fa inona ary ty ataonao ty? Mora fitahana kely. Azoko mihitsy. Laloviko ny fonao ty. Avereno amiko indray iny foko iny ka. Jere tsara. Aiza ty indray iny ka? Avereno aminay iny foko iny. Avereno. Aza atao bola an'izany. basket ny fonao. Ataoko bola basket. Oka, Zao. avelo ny foko aza atao an'izany. Tsy bolany iny. Aza lalovinao ny foko. Jero tsara ataoko bola foot. Ataoko bola foot iny ambony be. Io. Jero tsara. Itsako ny fonao. Itsakitsako ny fonao. Zay. Io ny fonao potipotika io. Potika ny fonao. Zay. Teanao foko. Tsisy azo raisina tsony. Tsisy azo atao amin'ny tsony. Omenan Jesosy ny fopotika. Efa tsisy azo atao amin'ny tsony. Jesosy mahay manamboatra ny fopotika. Eny are. Wow! Soloa Jesosy fo vaovao le fo efa potika teo. Tena namboariny Jesosy fo vaovao le izy. Tena tiana loatra ianao Jesosy. Wow! Io ndray. Ny fonao omeo ana. Foko efa nomeko an'i Jesosy. Ay. Ny fony omenan'i Jesosy? Ilain'i Jesosy ny fony. Eny ariko. Mahazo Ny fonao omeo an'i Jesosy. Ny foko mena ny aza mampimedala mandeha any fa tsy Tena ilain'i Jesosy ny fony. Eny are. Ny fonao omeo an'i Jesosy. Ok. Wow! Mbola tsy lainy zavatra ohatran'izany hatramin'izay niainako. Mahafinaritra be zany miaraka amin'i Jesosy zany. Feno fiadanana be ny fiainako. Novain'i Jesosy fonofo le fovatiko teo. Sambatra be aho miaraka amin'i Jesosy. Wow! Ho anao izay manaraka ny amin'ny radio fitazan-tsoa io. Dia nareo mijery anay amin'ny Facebook io. Dia nareo manaraka ny amin'ny chaîne YouTube io koa. Dia nareo mijery etirety. Anao io mihitsy
ny fonao omeo an Jesosy. Mahafinaritra leseo tamin'ny voalohany teo na ahitantsika karazana aretina sy loza be deaibe zay miantra amin'ny akamaroan'ny olona amin'izao vanim-potoana antsika zao le naseo tao Covid-19 fa zao za miteny aminareo fa misy aretina mahafilavitra mahazo ny akamaroan'ny olona dia aretin'ny fo aretin'ny fitiavana tratry ny antsoina hoe maladie d'amour daholo zao ny akamaroan'ny olona ianao mijery io zao mety voakasika zany fa izao natoranao ny vahaolana androany ozy izy menada hoe ny fonao omeo an Jesosy dia mba andramo zany fa te-toetra ao am-ponao izy dia hanananao ny fiadanana rehetra ary marina amin'ny tenin'ny tompo ny fiadanako izy ny navelako ny fiadanako nomeko anareo tsy taka ny fanomeny zao tontolo zao fiadanan'izao tontolo zao miankina amin'ny zavatra hita maso miankina amin'ny vola miankina amin'ny arena fa le fiadanana omen'ny tompo andramo hoe dia ho hitanao meo an Jesosy ny fonao.
Glory to the Lamb. Glory to the Lamb. Glory to the Lamb. Glory to the Lamb. Everybody Wanlay zanak'ondry voninahitra hoanao ry zanak'ondry omena iny voninahitra hoanao ilay zanak'ondry hoanao rery ny voninahitra ilay zanak'ondry fa ianao no alfa sy omega mandrakizay ny fanjakany amin'ny kery sy amin'ny fahefany mandrakizay fa masina izy ka noho izany dia hihiry izay voninahitra ho anao ry zanak'ondry omena ianao voninahitra ry zanak'ondry n'Andriamanitra ianao nanao izao tontolo izao ka omena ianao voninahitra amin'ny fitiavana sy firindrana nanaovanao anay dia omenay voninahitra ianao voninahitra ho anao ilay zanak'ondry omena ianao voninahitra fa tsy misy lehibe ohatranao ianao manana ny hery rehetra sy ny voninahitra rehetra fa tsy misy ohatranao ety amin'izao tontolo izao ka izany ny hanomezanay voninahitra anao hira voninahitra mandrakizay izahay ho an'ilay zanak'ondry n'Andriamanitra dia raha hira isika hanome voninahitra n'ilay zanak'ondry amin'ny fihirana ny voninahitra ho an'ny zanak'ondry n'Andriamanitra dia hisandratra amin'ny voninahiny izy raiso ny voninahitra izay efa anao ohatra ny taloka ho mandrakizay izahay hiaraka hanandratra an'izany ho anao fa ianao ny mpanjaka iakofan'ny olona rehetra ka omenay voninahitra ianao ho anao mandrakizay ny voninahitra fa ho anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay
mandrakizay ho anao ny voninahitra ary zanak'ondrin'Andriamanitra ho anao mandrakizay zany tsy ho anay ny voninahitra fa ho anao ilay Andriamanitra mahefa an'izao tontolo izao anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay ianao ry zanak'ondry no iranay ny fanomezam-boninahitra mandrakizay voninahitra ho anao ry zanak'ondrin'Andriamanitra ho anao ny voninahitra ny zanak'ondrin'Andriamanitra fa anateranay voninahitra ianao amin'ny vavaka sy ny hira ary ny fandihizanay ho anao mandrakizay ny voninahitra ry zanak'ondrin'Andriamanitra. Hallelujah. 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 Yeah. Sulla veto androanza tsy afaka miaina raha vao tsisy an'Andriamanitra matsiaro mihitsy hoe tsy vitanao ny fiainanao ary tsy afaka mavita ny mila raha vao tsy azy fa olona tena mpiakina amin'Andriamanitra misy olona veto androany zay tsy afaka miaina raha vao tsisy an'Andriamanitra matsiaro mihitsy hoe tsy vitanao ny fiainanao ary tsy afaka mavita ny anina raha vao tsy azy fa olona tena mpiakina amin'Andriamanitra ho anao mihitsy ty herity ina matao fa tsy mamiaina tsisy anao tsy mamiaina tsisy anao lazao ai ina matao Sima miaina tsisy anao Sima miaina tsisy anao lazao ai ina matao fa sima miaina tsisy anao Sima miaina tsisy anao lazao ai ina matao fa sima miaina tsisy anao Sima miaina tsisy anao Gentini fu, gentini sai, umekwana tu, ufezi nao, fefanyeza kao, tamini heri kufa, jita kwizao, sibitaku, aminye, aminye. La sawa ina matao Sima miaina tsisy anao Sima miaina tsisy anao Gentini fu Intini sai Umekwana tu Ufezinao Fefanyeza kao Tamini keri kufa Shida kwizao Sibitaku Aminye Aminye Sibitaku Sibitaku Aminye Aminye Sibitaku Sibitaku The sunlight in and what out
Jesosy tsy mahay miteny raha tsisy an' Jesosy tsy mahay mihira raha tsisy an' Jesosy tsy mahay miaina raha tsisy an' Jesosy tsy mahay mandeha raha tsisy an' Jesosy tsy mahay miteny raha tsisy an' Jesosy tsy mahay mihira raha tsisy an' Jesosy tsy mahay miaina raha tsisy an' Jesosy Zawai yinan watao fatsima miana tsisiana tsima miana tsisiana oh la zawai yinan watao fatsima miana tsisiana watupo tsima miana ora tsisiana tupo mira no lotanio fatsima miana ora tsisiana si affametsicane ora ci siamo si ma viene a curare ci siamo ande waisara ci siamo a vita io ora ci siamo waisara ora ci siamo Milano autoplanio waisara ci siamo Fatsisemi ora tsisino Kalazawai yinan watao Fatsima miaina tsisino Sima miaina tsisino Ola zawai yinan watao Fatsima miaina tsisino Oh tu pommiamo sono avvelenati con tu pommiamo so doiara yansi kave Milano sai Antoine tupo Milano lo ciao mi ansonnava Maniria non ni fuoco mi ansonnava Ya naseho tamitsika tamin'ny endrika kanto teo no hoe tsy mahay miaina, tsy mahay mihetsika, tsy mahay mihira, tsy mahay miteny tsika raha tsy manana ny tompo. Dia mety eritreritra ianao hoe tsy marina izany pasteur fa izao ny seho rehetra naseho androany dia anentanana antsika hoe mba handrambo dia manana fatokisana. Matoky ianao aho izay moa ny lohahevitrytsika androany dia tahaka ny olona tianao ametrahanao fitokisana. Raha mba mety ianao androany tsy afaka miaina ho ahy ianao raha tsy miaraka amin'ny Jesosy dia mba handrambo izany miaina miaraka amin'ny tompo izany. Efa madiva amaraparana ny fotoana isika mety iseho anankiray na hira anankiray ngamba sisa no entin'ny reto zanantsika reto
dia ivavaka ho anareo zay itsotrano anareo ihany koa mba ho mpandresy amin'izao ady raha antsika manana izao fa miverina amin'ilay teniko teo hoe manana fatokisana an'Andriamanitra fa raha mahatoky an'Andriamanitra isika mandresy amin'ny ady rehetra dia samy ho tahin'Andriamanitra. Sim.
tompoko lahy sy tompoko vavy mbola ao daholo velonareo rehetra e ny any an-trano sy orakoraka mafy be hoe eny ary zao tsika dia anatrika ady lehibe anankiray izay mbola tsy hitanareo mihitsy izany ady izany a androany nareo hiatrika azy eto amin'izao toeran'izao izany ady izany a dia iarahantsika amina tovovavy anankiray avy any 67 hectares izy a dia milanja 70 kilao izy a androany vao hiatrika ady eto raisitsika mitehaka mafy be ifenso ny fanandrina aminy kosa androany a izy no nandresy ny komba farany a ka nahatonga anao tsy niditra am-piangonana izy ilay mahatonga anao io ka mivory any amin'ny sampana izy ilay nahatonga anao tsy afa-panadinana izy ilay nahatonga anao marary ao an-trano ao amin'izao ora sy fotoana izao ary araky ny teneniko teo dia izy no nandresy satria dia mitondra ny covid-19 izao ka ho raisitsika mitehaka mafy be olana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ny mpandresitsika androany dia i Fenso. Ahoana nareo tamin'ny niady teo iny? Fa izao isan'andro isan'andro ny fiainantsika dia ady. Hitanareo seho tsotsotra tahaka ny reny entina hanambarana ny sarisary ny fiainantsika. Eo izao ianao no mitanondrika very fanantenana. Fa tsy maintsy miady sika aloha fa tsy mahazo resy zany. Miaraka amin'ny tompo tsy resy tsy miady zany. Olana foana isan'andro isan'andro no atrehantsika. Nisy fotoana lavo feno soa teo tahaka ny vanim-potoana iany atsika resin'ny olana sy izay mety ho endriky ny fakapanahintsika. Fa ny mahafaly ireo olona dia zao tonga ho ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Dia zao fotoana zao mihitsy amin'ny andalovantsika nyty olana ty tonga mamangy anao Jesosy dia mampahery anao aza matahotra ozy fa momba anao aho, hamonjy anao aho, hiady ho anao aho. Dia hitantsika tamin'ny tantara teo fa na dia nampiseho ny heriny sy ny sandriny aza ny olana rehefa eo Jesosy Jesosy tsika zay zalahy ozy le fiteny tsara raiso izy izy ny vahaolana amin'ny olana rehetra atrehantsika. Fa mandresitsika ho aminy ary manoatra noho ny mpandresy ho ny voalaza ny soratra masina. Samy ho tahin'Andriamanitra aza kivy aza merikerika raha miatrika an'izao olana atrehanao amin'ny fiainanao zao ianao fa raha manana an' Jesosy ianao tsy maintsy mandresy fa izy efa nandresy ny hery rehetra dia ho tahiny ianao.
atsika hoe Jesús melo lalanai. Is tanda wai.
irery anao You will go before me. Jesosy melo lalanay You will never leave me. izy tsy andao ahy I am not alone. tsy irery aho I am not alone. tsy irery aho You will go before me. ianao melo lalanay You will never leave ianao tsy andao ahy
tonga amin'ny famaranana an'izao seho na seho teto zao tsika rizomenakavy misy tenindrazatsika manao zay hoe nandro takatra ondray olona ka zay nitakatra kely sy bitika mety netiny zanakareo teto fa Andriamanitra ny fahalebiazana sy ny fahasoavana ne amangy nisy tokantrano nisy ambatan'olona ka hiteraka fiainana sisy fanapahan-kevitra vaovao indray hiverina hanolo tena ho an'i Jesosy niseho nasehon'ny Gaelsa teto androany hivavaka ho anareo zay ao anatin'izao fahamaranana izao ao anatin'ny adetrehana isan'andro san'andro sika aza matahotra ianao miaraka aminao foana ny tompo anamarina ny teny fikasana izy ny hoe ny any zanako aza ny tanako aoka ho adidika any ho famaranantsika ny fotoana dia mengavanareo zay any tokantrano any iara hitsangana sika dia ny FFPM 1:700 ny andinin'ny voalohany no ataontsika enganeka ombanao Jesosy anadio sy anazava ampahery lalandava rehefa vitsy zany any dia hanonona vavaka ho an'isa tokantrano ny Gaelsa miara-mitsangantsika rehetra tompoko mankasitraka indrindra tamin'izay niarahanao ny asa tamin'ireto tanora zanakao reto faly zay Jesosy raha mba nahafaly ianao ny zavatra natolotra izy ireo teto tongava rery tompo hitsidika ny any amin'isa tokantrano ianao efa hariva ny andro amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro zao hiatrika ny andavanandrom-piainana indray izay manomboka rahampitso hitondranay amin'ny lalana tsy fantatra ianao fa mahatoko izay tahaka ny ianao rehefa nihita ny on'ny Genesareta mpianatra tao an-tsambo kely ianao topatopany ranomasina naheriny tafiotra tsy ampaninina anao va mpampianatra izao ahafaty anay izao fa rehefa nitsangana ianao nandidin'ny rivotra ny teniny tafitra hoe mitsaraka mangina niton'ny ranomasina nitsahatra ny rivotra Jesosy fantatrao tsara ny safotofoto ny ranomasina ny fiainanay mahaketraketraka ny maro mampiravoravo tanana ny betsaka tongava fotsiny ianao Jesosy any mitokantrano ny olonao tsirairay avy manonon'izay ry tompo fiadanana ny fananana anao ny tsara sy antoka ny tsara indrindra misy marary any Jesosy toeram-pitsaboana efa saika tsy mandray ny marary tsony vokatra izao valana retiny izao raha mba mety ianao Jesosy tongava ianao any afaka manerana n'izao rehetra izao ianao fa tompony fahefana rehetra ianao betsaka nefa ny verin-dalana sy ny ravoravo-tanana na dia ny vokatry ny fiboana fotsiny ihany azy verina nanao ny fanao teo aloha miaotra noho ny vita teo aloha azy Jesosy io tonga ianao hitady sy hamonjy ny very jereviny isa tokantrano apetraka ao am-pelantananao ry tompo
ny andro sisanay rehetra sambatra izay manaiky anao ataovy misy olona manaiky anao Jesosy dia tsy teto ihany tany amin'ny tokantrano nisy ny rehetrarehetra nandray zao sary sy feo zao no isy fifaliana fa raha misy mpanota ray mibebaka ho ny voalazanao isy fifaliana lehibe any an-danitra apetraka ao am-pelantananao fiaina amin'ity firenenay ity vavak'izay ho an'ny mpitondra anay zay tsy mandry andro tsy mandry alina mieritreritra mihevitra ny amin'izay ampandry fahalemana hampisy fiadanana eto amin'ity Madagasikara ity mehoery izy ry tompo meo azy mitanjaka sy ny fahasalamana mpiara-miasa rehetra any amin'ny farany tampony indrindra ka hatrany ambanivohitra rehetrarehetra any vavaka koa izay ho an'ny mpitsabo sy ny mpitandro filaminana rehetrarehetra efa be dia be ny mpitsabo tsaika miravoravo tanana tratran'izao valana rehetan'izao fa tongava ry tompo fangeo ny olonao fa anao daholo izao rehetra izao araka ny tenin'ny soratra masina hoe any Jehovah ny tany zay rehetra ho aminy raha ianao no miasa izy amono mahasakana dia amin'ny anaranao Jesosy ambony anarana rehetra no angatahana izany zay tsy voataka ry tompo mivavao anay mba tsy ho levona ny finoanay misaotra Jesosy rainay ozy any an-danitra ho amasinina nay ny anaranao ho tonga nay ny fantsakanao atao anay ny sitraponao ety an-tany ho tahaka nay ny an-danitra meo anay ny izy an'ny zaza ao anay ary mamelany an'kay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafany amina ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen ny fahasoavan'i Jesosy tompo ny fitiavan'Andriamanitra rainy fa mangeny ny fanany masina anay ho ampitombonao aminao sy ny ankonanao aza matahotra mandehana amin'ny fifalian'ny tomponao fa mombanao izy ho anao kosa raha izanaka fanahy masina nitera sy ny aja ary ny voninahitra ambony indrindra dia ho tanteraka tokoana izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen dia manao veloma kopakopa tanananareo rehetra samy ho tahin'Andriamanitra hiatrika n'izao herinandro vaovao zao indraytsika eo ambany fomban'ny tompo sotra tompoko